Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo fakio isan'andro ny baibolinao izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Marobe ny olona no mitonina ho kristianina fa rehefa anontanianao izy manao hoe mamaky baiboly isan'andro ve ianao dia sahirana izy mamaly an'izany fanontaniana izany, ary misy mihitsy aza moa no tsy resy lahatra ny amin'izany hoe famakiana baiboly isan'andro izany. Misy koa no manao alasa fay an'izany, tsy tena mandray an'izany ho zavatra sérieux, ho zavatra lahara-pahamehana ilaina amin'ny fiainana maha-kristianina. Androany nefa ravana dia te hanazava amintsika fomba tsotra ahafahantsika mahatakatra fa tena zava-dehibe ny famakiana baiboly isan'andro. Ozy ny tenin'Andriamanitra, io tenin'Andriamanitra io dia hoharina amin'ny zavatra maro isan-karazany, ohatra hoharina amin'ny jiro sy fahazavana io. Salamy 5:5 dia ozy manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Le fanilo dia jiro izay ilainao amin'ny alina, hanazava ny lalanao amin'ny alina. Dia ny hoe fanazavana dia tsy inona fa ilay fahazavana izay entin'ny masoandro amin'ny atoandro iainantsika io. Ka rehefa tsy misy jiro na fahazavana dia tsy afaka ny lasa lavitra zany ianao, ary tsy afaka ny fadediso sy lalana foana ianao, ary mety hanao accident mihitsy aza raha ohatra ka hoe tsy misy fahazavana raha mandeha amin'ny alina, na hoe tsisy an'io masoandro raha mandeha amin'ny andro atoandro, mandeha anaty aizina zany, zay zany ny dikany. Ka tena zava-dozy zany. Eritrereto anao ianao ve dia isaky ny tapa-bolana isaky ny herinandro any vao mila jiro, na isaky ny tapa-bolana herinandro any vao mila fahazavan'ny masoandro? Isan'andro tsika dia mila an'izany foana. Ary jerevy tsara ny fahorintsika rehefa tonga ny délestage, fa tena zany mihitsy ry havana. Ny tenin'Andriamanitra dia fahazavana sy fanilo izay ilaina isan'andro. Ilaina isan'andro ny fampiasana azy, ny fananana azy. Ny zavatra faharoa koa dia izao, ny tenin'Andriamanitra koa dia hoharina amin'ny sakafo. Ozy izy manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Mateo 4:4. Zany hoe hoharina amin'ny sakafo mihitsy. Ka itsika misakafo isan'andro, fa rehefa tsy mihinan-kanina ianao, tsy ampy sakafo ianao dia reraka ianao, mora andairany ty aretina samihafa ty ianao, ary tena mety hafarany fahafatesana mihitsy ary zany rehefa tsy ampy sakafo isika. Fa tsy hoe isaky ny alahady ihany ianao vao misakafo, fa hoharina amin'ny sakafo io izay ilaina ianaranao, hohaninao isan'andro. Any Petera voalohany faharoa aza moa dia hoharina amin'ny ronono mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany. Ronono izay tokony homena ny zaza isan'andro hitombony amin'ny fahalebiazana. Dia tahaka izany koa tsika, tsy gaga mihitsy ary havana raha mahita kristianina izay tena hoe reraka mpanahy, tsy ampy finoana, satria ny finoana ozy ny Romanina 10:7 dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Zany hoe tsy afaka ny hanam-pinoana zany ianao raha tsy mihay ny tenin'Andriamanitra, mandray ny tenin'Andriamanitra, fa amin'ny alalan'izany no azahoanao finoana, miatrika ny fiainanao. Ary zany koa mahatonga ny olona ho lazon'ny areti-panahy samihafa dia ny karazana fakam-panahy, satria tsy manana hery hiatrehana an'ilay izy. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe antom-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Inona ny rova zatovy ny lalaka lehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana ny didinao. Zany hoe rehefa tena tazominao ao anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra, iainanao, jerevanao, dia izay manampy anao hiaro ny fakam-panahy. Ary zany nahatonga an'i Jesosy Kristy nahatohatra ilay fakam-panahy, satria tenin'Andriamanitra nibetsaka tao aminy dia tenin'Andriamanitra ny navoakany. Ahoana moa ny ahazonao tenin'Andriamanitra be dehibe ao anatinao raha tsy vakianao isan'andro akory io tenin'Andriamanitra io? Zava-dehibe io ry havana, ka tsy tokony ataontsika ambanimbany zavatra mihitsy izany famakiana baiboly isan'andro izany. Mbola isy ihany video atao iresahana amin'ny hoe ahoana ary ilay fomba famaky baiboly isan'andro. Fa androany aloha dia te hitarika anao, hamperitreritra anao ny amin'ny hoe kristianina ve ianao, aza mijanonao kristianina anarany fotsiny, fa tena aoka ho kristianina miaina ny fiainana maha-kristianina mihitsy. Vakio isan'andro ny baibolinao, fa aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Dia mifankazara no tsy toy ianao dia hiadana, ary zany no hiavin'ny soa aminao. Be dehibe ry havana ny zavatra izay vokatsoa ateraka izany hoe fandraisana ny tenin'Andriamanitra isan'andro zany, fa izay fotsiny aloha no azo ambara amintsika amin'ny tean'io ity, ny amin'ny hoe tsy afaka hanao na inona isika fa dia hiraparapana anaty aizina,
raha vao tsy mandray ny tenin'Andriamanitra fa ohatry ny filanao an'io fahazavana sy jiro amin'ny alina sy amin'ny atoandro io no ilantsika koa ho an'ny fanahintsika ny tenin'Andriamanitra. Ohatry ny fikatsahanao ny sakafo intelo isan'andro ampidirina amin'ny vatanao no tokony hikatsahanao koa ny sakafom-panahy ho an'ny fanahinao fa raha tsy zany dia reraka am-panahy ianao aty amin'izao tontolo izao izay azakazaka mafy dia mafy atrehantsika aty. Ka dia mirary soantsika mino fa mba hisy amintsika ne hanapa-kevitra manomboka amin'ity an'io ity manao hoe amaky baiboly isan'andro manomboka amin'ity andro an'io ity dia ho voninahitr'Andriamanitra ny vokatra izany eo amin'ny fiainanao. Amen.